Alléluia. Nous la maillère andray fitahina amty farany taona ty. Alléluia. Arô ty tanana mafy be ho an'i Jesosy. Asiorakora am-pifaliana. Alléluia. Itsikitsika kely aloha ny eo akaikinao e. Eo amin'ny fanatrian'i Jesosy mantsy fifaliana foana. Itsika zanak'Andriamanitra tsy natao hitanondrika izany. Asiotsikitsika kely izy dia kapokapo kely ny sorony hoe faly be mahita anao androany. Halleluja. Dia faly be ihany koa izay miarahaba antsika rehetra. Manona ny fiadanany Tompo aminao izahay na ianao tonga eto na ianao izay ao an-tokantranao ny voninahitr'Andriamanitra androany anenika an'ity toerana ity, anenika ny tokantranao ihany koa. Ary amin'ny fotoana rehetra naiza naiza hitanao an'izao fotoana izao sy andrenesanao an'izao fotoana izao dia tononona aminao fiadanana, fahasoavana no anenika ny fiainanao. Ndao antsika mbola ite-tanana mafy ihany ho an'i Jesosy. Halleluja. Ko satria efa eto Jesosy ny Andriamanitra setim-potsika, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra be fitahina, be fahasoavana anao, mendrika raha-jaitsika izy. Ndao tsika araka hitsangana dia ametraka an'izao fotoana izao eo am-pelantanan'i Jesosy Tompo. Iaraka hivavaka itsika, ataovy mafy ny vavakanao, aseho fa tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao androany. Ndao iaraka hivavaka itsika tompoko. Raha eo misaotra anao izahay, noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindramponao, noho ny amin'ny fitantananao Jesosy, dia tonga eto izay androany. Hanompo anao, hideranao, hankalazanao indrindra. Ame voninahitra anao, hieno ny teninao eto amin'ity toerana ity Jesosy. Tompo, etenao sy ny fanatrianao androany, etenao sy ny herinao androany, mamelanao malalaka anjaka eto izahay, niza olona, tena hanompo anao amin'ny fony rehetra, hiala amin'ny fahazarana, dia tena hikasika ny olona tsirairay avy etenao Jesosy. Anenika eto ny voninahitrao sy ny fanatrianao, ny herinao androany, no anenika an'ity toerana ity. Tompo, etenao androany, araka ny teninao, naiza ny angonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako, dia eto ampovoany etenao androany Jesosy. Ataovy izay tianao eto. Ninona programma ny devoly Satana manelingelina ny olona, mitondra tsy fifatohana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo manam-pahefana eto amin'ity toerana ity. Misandrata ianao Jesosy, mena ianao ndery, mena ianao saotra, mena ianao voninahitra sy mifankalazana mankasitraka raha eo. Halleluja, halleluja, amen. Ndao sika mbola ite-tanana mafy ho an'i Jesosy ihany. Halleluja. Hoy aminao hoe tena tsara ny fotoana misy ny fanatrian'Andriamanitra. Raha mamaky baiboly ianao dia amin'ny fotoana rehetra hoe anasana an'Andriamanitra ao anatin'ilay fotoana, dia tena hita mitsy hoe misy foana ny fahagagana, misy foana ny fandresena. Ka hoy aminao androany amin'ilay vavaka izay nataonao teo, efa eto Jesosy androany, satria efa namela malalaka an'Andriamanitra anjaka eto tsika anazy ity fotoana ity. Dia hoy aminao hoe minohy ianao, ataovy matanjaka ny finonao, fa hiasa ao anatin'ny fideran'Andriamanitra, hiasa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, hiasa ao anatin'ny fanatitra. Ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika eto izany androany dia eto Jesosy sy ny fanatriany, sady izany ve? Halleluja. Andao antsika araka maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 10 teny 10. Afaka mamaky ve ianao? Dia andao antsika iaraka mamaky voninahitr'Andriamanitra. Fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Halleluja. Efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ve ianao? Hoy aho hoe matoy ianao tonga eto efa nanaiky an'i Jesosy Kristy ianao zany. Efa azonao eo amin'ny fiainanao Jesosy. Raha azonao eo amin'ny fiainanao Jesosy, kolokoloa ny fanananao anazy. Sady izany ve? Satria Jesosy izay niraisinao io, ilay Jesosy izay nekenao tamin'ny fonao io, dia nahazahoanao fahamarinana io. Ary rehefa ny fahamarinana Jesosy no tonga eo aminao, niza olona mikasa nisy ratsy ianao manamarina anao foana Jesosy. Halleluja. Ary ilay Jesosy izay nekenao tamin'ny vavanao, io no azahoanao ny famonjena. Inona ny ilainao famonjena an'i Jesosy androany? Efa eo aminao nge Jesosy, efa nanolo tena ho anao nge izy. Azonao eo amin'ny fiainanao Jesosy. Tany mafy,
fa tena fiainam-pahasambarana, fiainam-pifaliana, fiainam-pamonjena, fiainam-pitahiana no miaraka amin'ny Jesosy. Sady izany ve vonona ve ianao androany hideran'i Jesosy? Ataovy zao hoe ny tanantsika izay tena vonona dia asio tia-tanana mafy ho an'i Jesosy, dia asio orakoraka mafy be ho an'i Jesosy, dia ndao tsika hiaraka hideran'i Jesosy ao anatin'izany. Ewa, azonay Jesosy, azonay Jesosy ka tsy avelanay, azonay Jesosy ka tsy avelanay, azonay Jesosy ka tsy avelanay, azonay Jesosy ka tsy azonay avelanay, Jesosy, azonay Jesosy ka tsy avelanay, azonay Jesosy ka tsy avelanay, azonay Jesosy ka tsy avelanay, azonay Jesosy ka tsy avelanay. Sanka pamonjena, Sanka pamonjena, sanka pamonjena, Sanka pamonjena, ewa, ataovy tsara ny dianao ho an'i Jesosy, efa namonjy ianao izy. Namonjy anay Namonjy Jesosy, Jesosy ka tsy avelanay, namonjy 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 anay Jesosy, namonjy Jesosy ka tsy avelanay, namonjy Jesosy ka tsy avelanay, namonjy Jesosy ka tsy avelanay, namonjy Jesosy. sanka fifaliana, Sanka fifadiana, sanka fifadiana, jereny eo akaikinao, sanka fifadiana, eo ary ny tanay Jesosy, tanay Jesosy ka tsy avelanay, tanay Jesosy ka tsy avelanay, tanay Jesosy ka tsy avelanay, tanay Jesosy ka tsy ny avelanay, tanay Jesosy, tanay Jesosy ka tsy avelanay, tanay Jesosy ka tsy avelanay, tanay Jesosy ka tsy avelanay, tanay Jesosy ka tsy avelanay. sanka fitahiana, etsilana tungayan, Etsilana tungayan, etsilana tungayan, sanka fitahiana, sanka fitahiana, sanka fitahiana, etsilana tungayan, etsilana tungayan, io an'i Jesosy. Urakuraka mafy eo an'i Jesosy. Halleluja! Tena tsara ny manana an'i Jesosy a. Sady izany ve fitahiana eo aminao efa tonga aminao. Ny eo tsy lany dia ny eo mbola ho ampiny ihany. Ho avy aminao zany amin'ity farany taona ity. Amen! Aza mbola mijery hoe mbola tsisy nininona nge, mbola tsisy zavatra niova nge tamin'ny fiainako. Ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Fahatsarana makany amin'ny fahatsarana. Voninahitra makany amin'ny voninahitra. Halleluja! Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina
toko fafolo dia ny andininy fatelo ambe folo manao hoe fa izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Halleluia! Io fanananao an Jesosy io aza vela mihitsiny, aza varimbarina ianao fa atsoa foana izy. Inona ny zavatra mbola tianao hoe tsonana azy? Izay miantso ny anarany ihany no vonjena. Sady zany ve na isan'ora, isa minitra, isa segondra, aza vela izy taona ka anadinonao amin'ny famonjena izay efa nomeny Jesosy anao, fa tena tianao loatra izy. O Jesosy tena misaotra anao zahay, mankasitraka anao zay satria tsara loatra eo amin'ny fiainana ianao. Tena tiana ianao Jesosy Tompo ianao tsy mba mandao anay, fa na inona fotoana iantsona ianao dia eo foana ianao manisy fiarovana ho anay, mametraka fiadanam-po atanatinay. Ka iteny zay androany Jesosy hoe tena iantso anao foana izahay. Isan'andro zay dia mila anao, isan'ora zay dia mila anao. Tsy vitanay izany ny fiainanay Ninninna ho ataonay, ninninna fahaizanay mandamina ny fiainanay, ninninna mety voninay tray, ninninna mety arenanay, tsy vitanay ny fiainanay. Tsy hainay manampina dia minitra kely fotsiny ary amin'ny fiainanay. Noho izany no anloranay ny fiainanay anao Jesosy. Halleluia. Saotra Tompo, mankasitraka anao zay Jesosy. Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-segondra Tompo mila anao. Amafiso an Jesosy manao hoe isan'andro ianao dia mila an Jesosy. Isan'andro Tompo mila anao, Amen. Isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-segondra Tompo mila anao. Ny fony saiko ny fanahy, Ny fony saiko ny fanahiko, maniry mafy anao. tena zany mihitsy Jesosy. Sisy toerana takaloko, eo anilana. Ny eo akaikinao ihany mahatsara anay Jesosy. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsara. Hitoetra sy ananay. Amafisina iatrano isan'andro zay dia mila anao Jesosy. Amen. Isan'andro Tompo mila anao, Saotra raha. isan'ora Tompo mila anao, isa-minitra, isa-segondra Tompo mila anao. Isan'andro Tompo mila anao, Isan'andro Tompo mila anao, isan'ora Tompo mila anao. tena zany mihitsy Jesosy. Isa-minitra, isa-segondra Tompo mila anao. Ny fony saiko ny fanahy dia maniry mafy anao Jesosy. Fony saiko ny fanahiko, Amin'ny farany taona ity mafy eo akaikinao mahatsara ny fiainako. Amen. Sisy toerana takaloko, eo anilana. Tena hafa ny miaraka aminao Jesosy. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsara. Hitoetra sy ananay. Ny fony saiko ny fanahy dia maniry anao Jesosy. Amen. Fony saiko ny fanahiko, maniry mafy anao. Sisy atakaloko anao Sisy Jesosy. toerana takaloko, eo anilana. Eo akaikinao ny mahatsara ny Eo fiainako. akaikinao ihany Tompo no mahatsara. Hitoetra sy ananay. Ny fony saiko ny fanahy, Fony saiko ny fanahiko, maniry mafy anao. Sisy toerana takaloko, eo anilana. Eo akaikinao ihany Tompo no mahatsara. Hitoetra sy ananay. ny
koa amty farany taona ity dia akaikinao matsara anay satria fantatra tsara ianao Jesosy ianao le azonay eo amin'ny fiainanay ianao ihany mitondra famonjena eo amin'ny fiainanay mankasitraka anao ihany zay Jesosy sotranao zay Jesosy fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramana ny fony saiko ny fanaiky dia maniry anao Jesosy amen fony saiko ny fanaiky maniry mafiana sotranao zay Jesosy sisy toerana takaloko eo anirana eo akaikinao iantompo no matsara itoetra sy ananaya itoetra izahay dia tsy ananay ay Jesosy itoetra sy ananaya eo akaikinao matsara na itoetra izahay itoetra sy ananaya amty farany taona ity dia eo akaikinao matsara anay itoetra sy ananaya tena zany mihitsy Jesosy rehefa azonay eo amin'ny fiainanay ianao Jesosy dia ianao le Andriamanitra lehibe mitondra famonjena eo amin'ny fiainanay ary rehefa atsotsonay amin'ny fiainanay foana ianao tsy asianay na minitra vitsomonjy ary tsy atserovanay ianao dia ny fahatsaranao no hiazakazaka notrona anay amin'ity farany taona ity ny voninahitra no anenika anay amin'ity farany taona ity mety mbola tsy misy angamba ny zavatra miovy fa hoy izahay hoe manana ny fotoananao ianao manana ny minitra anao ianao manana ny sekondra anao ianao ka noho izany Jesosy dia mbola iteranao zay satria tsy mba mafoy anay ny famindramponao fa hiazakazaka anay anotrina anay zany amin'ity faraparany taona ity dia ho fantatry ny olona fa manompo Andriamanitra velona izahay dia ho fantatry ny olona fa manompo Andriamanitra mahery izahay halleluja sotra tompo tikanao tompo ataovy amin'ny fonao rehetra amin'ny fiteranana azon'Andriamanitra amin'ny tana amin'ny mahery ianao amin'ny andronao rehetra dia eo foana izy ambarana etrano hoe tiana loatra ianao Jesosy amen sotrarayo mankasitraka anao ny zanakao ianao foana no tompony sotranao afany masina atoky anao eo amin'ny fiainanay zay Jesosy amen atoky anao teo amin'ny fiainanay satria mino izay fa seho anao anay seonao ay fa tsara loatra iana isakiny ny ainao Jesosy matoky anao teo amin'ny fiainako rehetra manontolo a Jesosy amen matoky anao teo amin'ny fiainako mankasitraka anao Jesosy seonao ay fa tsara loatra isakiny ny ainao Jesosy tiana ny feonao Jesosy izay mitondra anay mamaky ny afo amen feonao
anay foana sotra Fianao raiko sisakaizako sasosio natoky anao teo amin'ny fiainana izay amen natoky anao teo amin'ny fiaina anehoanao zava-mahagaga ny fiainana senao vai fa tsara loatra natoky anao teu amigo Comia sana Casa caducina non passarán Jesus amen Casa calma ducina Ya sana na tupo Casa calma ducina Ya sana na tupo Ya juplai na pu Iba fui kuala Anta kamanu turu Casa kama rujuna ya sana tupo Casa kama rujuna Niftiava não ya sana tupo Casa caducina não Casa kama rujuna Niftiava não tupo Enxugai na tu e já fui guana Anza tomando tu Casa kamanu sunai Yatsara na tupo Natoky anao teo amin'ny fiainako Jesus Natoky anao teo amin'ny Atoky anao foana izahay Jesus satria ny fiainana miaraka aminao dia fahatsarana makany amin'ny fahatsarana raha mbola miaina izahay dia hanambarany hatsaranao foana Jesosy io iraiko ny famonjenao Jesosy io iraiko ny famonjenao Jesosy io iraiko ny fitiavanao Jesosy io iraiko ny fitiavanao Jesosy io iraiko ny hatsaranao Jesosy io iraiko ny hatsaranao Andriamanitra ranay izay ny an-danitro ianao no olona izy hatrizay ka ho mandrakizay talohanao tsy nisy andriamanitra hafa ateo aorinanao tsy misy andriamanitra hafa afaka andimbianao ianao ihany no izy hatrizay ka ho mandrakizay androany amin'ity androany ity dia mivavaka aminao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao tahino fotoan'androany ny rehetra ho vanginao Andriamanitra ka ho tonga ho amin'ny fifohazam-panahy sotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen maka toerana isika rehetra tompoko Alleluia tonga amin'ny fotoana zay hitondrako ny tenin'Andriamanitra ao ka dia omena toerana reto mpitarika fiderana ny lohatenin'ny afatra entiko ho antsika rehetra amin'ity androandroan'ny maraina ity dia izao fantatry ny fanahinao ve ny amin'ny Jesosy fantatry ny fanahinao ve ny amin'ny Jesosy
efa nazy révélation tamin'ny fanan'Andriamanitra ve ny fanainao mikasika ny amin'i Jesosy. Andao amaky baiboly isika ato amin'ny bokyny Marka 4. Arao tsara ny teny voasoratra. Marka 4. Manomboka amin'ny andininy 5:30. Ary andro zay ihany rehefa riva ny andro dia hoy Jesosy taminy, andeha sika hita eny ampita. Ary rehefa nampidiny mpiana ny vahoaka dia nety tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. 7:30. Ary nisy tafiotra mahery ary nianjerajerany alin-drano ny sambokely kanila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambon'ny ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao taminy hoe, mpampianatra ao, tsy mampanina anao va zao afatesana izao. Ary nifoha izy dia niteny mafindrivotra sy ny sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe, makina mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka toy ny tsara ny andro. Ary hoy Jesosy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? 1:50. Ary natahotra indrindra ny mpianatra rehetra ka niresaka hoe, iza moa ity lehilahy ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ry havana rehetra manarika an'izao fotoan-dehibe izao, ametraka fanontaniana aminareo aho. Ametraka fanontaniana aminareo aho ka eno tsara. Atraiza ny fahafantaran'ny fanainao an Jesosy. Atraiza hoy ao ny fahafantaranao, ny fahafantaran'ny fanainao an Jesosy. Mino aloha ao fa raha misainao dia fantatrao fa misy Andriamanitra. Fantatrao kasiny amin'i Jesosy. Fa lay fanainao mihitsy, atraiza ny fahafantaranao an Jesosy. Mino azy ho zanak'Andriamanitra ve ianao? Mino azy ho mpamonjy amin'ny lafin-javatra rehetra ve ianao? Mino azy ho mpanasitrana ve ianao? Mino azy ho mpamaolana ve ianao? Mino azy ho lala-pita ianao anao amin'ity faraparan-taona ity sy amin'ny taona vaovao iny ve ianao? Tena manaiky an'izany ve ny fanainao? Tsy ny sainao no takian'Andriamanitra, afantatra ny fisian'Andriamanitra sy afantatra an Jesosy, fa lay fanainao mihitsy. Rehefa ny fanahintsika matsy no mahafantatra an Jesosy na azo révélation ka fantatsika mazava ny amin'i Jesosy, dia anana finoana ianao, anana finoana lehibe mihitsy ianao. Zao mantsy ny tena zavatra ratsy, rehefa tsy ao amintsika ny finoana araka ny voalazan'ny Hebreo 1:9 dia zava-poana zavatra rehetra. Tsy misy azon'Andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao. Tsy misy. Ny saintsika mahafantatra an Jesosy tsy mampitombo finoana, tsy mabe finoana. Fa ny fanahintsika nazo révélation avy tamin'ny fanan'Andriamanitra no mahatonga antsika manam-pinoana, mahatonga antsika be finoana. Hitanareo sao ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity, na ny olona hitantsika eny an-dalana eny, ny akamaroan'ireny mahafantatra fa misy Andriamanitra e. Raha antaninao mikasihany amin'i Jesosy izy, fantatsara nge Jesosy e. Fantatsara, zavy ny antaninao zanak'Andriamanitra izy, zavy ny antaninao mpamonjy izy, zavy ny antaninao tozao sy tozao Jesosy. Fa raha sanatria tojo olana, tojo zavatra sarotra reny, na sanatria misy aretina fahafa miseho amin'ny fiainana,
inona ataony hoy ianao tsy hitodika amin'Andriamanitra ilay inono mihitsy izy ilay lazainy fatana tsy ankina amin'i Jesosy zany mihitsy izy tsy andraraha zay fiainana miaraka amin'i Jesosy zany izy aleno manatona mpiskidy aleno manatona mpanahody toy izay anatona an'Andriamanitra na anatona Jesosy zay le problème mipetraka ary zany mahatonga miteny amintsika hoe manao ahoana sy manao ahoana zava-misy ankehitriny mahafantatra ny Jesosy ve ny fanahinao efa nahazo révélation avy amin'ny fanan'Andriamanitra ve ny fanahinao mikasika ny amin'ny Jesosy maro amin'ny olona tsy resaka gentilisy indray aho na iresaka olona zao tontolo zao fa maro amin'ny olona zay efa mpino tahaka antsika izao efa kristianina mitotra titre mivandravandra eny amin'ny andro fa olon'Andriamanitra izy fa saingy indrisy tsy fantatry ny fanahiny ny amin'ny Jesosy tsy fantatry ny fanahiny mihitsy ny amin'ny Jesosy hoe iza marina moa Jesosy ny saina ho ia ny sain'le olona ny sain'le mpino mahafantatra hoe zao Jesosy fa le fanahiny no tsy mahafantatra hoe iza marina moa Jesosy ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity mila mahafantatra ny Jesosy ny fanahintsika indrindra fa atoato raika amin'ny 30 andro sisa dia farana fotoana farana taona mila mahafantatra ny Jesosy ny fanahintsika indrindra fa atoato andro vitsivitsy sisa ny saina dia andray ny taona vaovao 2024 isika mila mahafantatra ny Jesosy ny fanahintsika mba hananantsika finoana sy finoana tena lehibe ary finoana misarika an'Andriamanitra hitratrehitra eo amin'ny fiainantsika hitondra fahasoavana amin'ny karazany amen efa nahazo andreo apôstôliny Jesosy mantsy ity fiainana hoe ny fanahiny tsy mahafantatra ny Jesosy tsy mbola nahazo révélation tamin'i Jesosy apôstôliny Jesosy ry zareo mpianatry Jesosy ry zareo mpanaraka fifanana ao amin'i Jesosy ry zareo fa saingy indrisy tsy fantatry ny fanahiny hoe iza marina moa ty Jesosy nanangana antsika ho apôstôly ity iza marina moa Jesosy zay miantso antsika ho mpianatra ity iza marina moa ity Jesosy zay mampiofana antsika ity arao nge tantara lay teny novakina teo ho Jesosy tamin'ireo apôstôliny andesika ho eny Epita hiala eto isika ho ery Epita andeha lakantsika ozy izy dia eno mpianatra eno ny apôstôly ka ny lakana nampiasainjareo moa tsy le lakana tovitovy amin'ire fampiasantsika makafasika ireny fa lakana lehibe karazana vedety afaka atorotoriana afaka kanahaina dia nandeha lakana ny mpianatra Jesosy natory tao anaty lakana ka tsy napozin'ireo mpianatra fa nitsoka tapoka ny rivotra ary nianahery dia nanonja mafy any koa nionja ny ranomasina niamafy zao no azadino azadinontsika tsisy fiainana mandeha ho azy zany eto ambony tetany ity fa misy atra tsy apozinao zany ny mitranga misy atra tsy apozinao zany ny mitranga ry havana tena misy atra tsy apozinao tapoka be aminao olana zany itiako lazaina io dia reto apôstôly reto moa sasany mizy ireo mpanarato amin'io toerana io mihitsy amin'io rano io dia fantany tokony ataony dia niezaka na maolana zareo ka tsy voavan'ny olana ary tamin'ny fotoana io azy dia efa tsy nanam-pinoana ny ovelona intsony izy rehetra Jesosy rehefa amin'io ao anaty lakana miaraka aminy
ary tsy tao anatin'ny sainy sy ny eritreriny mihitsy ny iantso an' Jesosy, hitady ho famonjena am' Jesosy. Fantao an-tsainy aza angamba dia hoe aza tatahirintsika ampampianatra fa io ike tsy mahay rano hoe, io ike tsy mahay milomano hoe, so sanatrika ho tapaka lalan-dra io mampianatritsika fa avy aloha fotsiny izy eo. Dia ry zareo ihany namonjy ny tenany fa ela moa ny ela tsy maintsy ny foaziny ihany Jesosy, dia nitsangana Jesosy. Dia inona nataony Jesosy? Hoy izy, ririvotra sy ranomasina mangina mitsara miaraka tamin'ny vava miteny, tonga dia nitsatra ny tafiditra ary tsatra tak'izany ihany koa ny herin'ilay onja ranomasina. Halleloia, halleloia, halleloia. Gaga reo mpianatra. Dia ity ilay tenina lokon'ny vavany ilazana hoe tsy fantatry ny fanahiny mihitsy a Jesosy. Tena tsy fantatry ny fanahiny. Ory zareo, andao efa kina marika toko fa efatra diny fa manomboka amin'ny andiny fa efapolo ka mavakitsika. Zareo kinike. Areo Jesosy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Firy taona ny arantsika? Inona ny zava-mahagaga tsy efa hitanareo nataoko? Dia tsy mino avy ianareo? Tsy mino avy ianareo? Tsy matoky avy ianareo? Andiny fa efapolo. Ary natahotra, andiny fa raiky efapolo. Ary natahotra indrindra izy ireo ka nresaka hoe iza moa ity? Iza ty lehilahy ity? Zay niantso antsika ho apôstôly, nametraka antsika ho mpianatra, mpanome fampifanana antsika, fandrivotra sy ny ranomasina za manaiky azy. Iza moa ity Jesosy ity? Fandrivotra sy ny ranomasina za manaiky azy. Hitanao amin'izany ry havana malala fa na dia apôstôly mpanaraka fifananao am' Jesosy azy, raha mbola tsy nahazo révélation ny fanahiny hoe iza marina moa Jesosy, dia tsy afaka nianana finoana mihitsy, tsy afaka nianana finoana mihitsy, tsy afaka nianana finoana lehibe mihitsy, ndrindrindrindra ka hoe sendra ny sarotra eo amin'ny fiainana izy. Zany nge no mahazo mpino kristiana be dehibe ary ny amintsika reto ary dia maro amintsika nitaka izany. Ndre mandeha ihany koa dia ny olona tamin'ireo mpianatra be dehibe Jesosy. Zany hoe marobe ry olona izay nanaraka azy. Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra be dehibe, ataony olona ho iza moa zanak'olona, iza moa zany no amantaranareo ahy? Zay le fanontaniana. Dia samy nanakambara daholo ny olona tamin'izany. Dia nitodika tamin'ireo apôstôly indray Jesosy, ianareo no apôstôliko, ianareo no manaraka formation avy aty amiko isan'andro isan'andro, fa mba metrika fanontaniana aminareo aho, ataony olona ho iza moa zanak'olona, iza no amantaranareo ahy? Dia nianana ny akamaroan'ny olona rehetra tamin'izany fotoana izany, tena nianana. Andoka efa kitsika ny voalaza amin'ny Matthieu toko faha 11 hoe manomboka amin'ny 17. Ary efa tonga tany amin'ny faritany Kasaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa ianao, ary hoy ny sasany, Eli ianao, ary hoy ny sasany, Jeremia ianao, hoy ny sasany, ray amin'ireo mpaminany ianao. Ary hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo apôstôliny, fa ianareo kosa manao ao izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofa mandrano no naneo anao an'izany fa ndraiko izay ny an-danitra. Ary izao milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambony ty vatolampy ity no ahoroko fiangonako, ary ny vavata fiainatsita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidy fanjakan'ny lanitra, ka na inona inona fiezinao ty ambony tany
teo fezina any an-danitra ary na inona vanio tebon-tany teo vahana any an-danitra araka io teny novakina io rehefa nanontany Jesosy hoe ataonareo iza mo ao iza no amataranareo ahy dia io voasoratra io hoy ny olona sasany ianao no Jaona Mpanabatisa ianao no Jaona Mpanabatisa zay nitsangana tamin'ny maty dia hoy ndray ny sasany ianao no Eli hoy ndray ny sasany ianao no Jeremia hoy ndray ny sasany ianao no ray amin'ireo mpaminany zany hoe reto mpianatra Jesosy reto zany niaraka tamin'i Jesosy foana ry zareo fa saiky mitovy amin'ireo mpanompon'Andriamanitra lehibe zay fahitany masony ary reny sofiny no fahafantarany an Jesosy raha tsy zany very zareo ny teny hoe ianao no Jaona Mpanabatisa ianao no Eli ianao no Jeremia ianao no mpaminany ianao no ray amin'ireo mpaminany lehibe ena dia reo apôstôly aza hoy ao apôstôlyn Jesosy no fanin Jesosy rehefa nantaniany Jesosy hoe ataony olona ho iza mo ao iza no amataranareo ahy ngary zareo namaly fa mpijerijery fotsiny satria tsy fantany iza mariny moa ty lehilahy ity e tsika zao manaraka azy tsika zao manompo azy fa iza marina moa ity lehilahy ity e efa hitantsika nanasitrana olona marary izy fa iza marina moa ty lehilahy ity e efa hitantsika nanafagagana izy fa iza marina moa ty lehilahy ity e dia tsy namaly zareo fa Petera ihany no nafantatra hoe iza marina moa Jesosy Petera ihany no nafantatra hoe ianao no Mesia ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona rehefa aveo ho toizako ny resaka iny rehefa koa na manarika etona hoy aho aminao hoy aho amintsika rehetra raha tsy mbola mahafantatra an Jesosy ny fanahinao tsy ndriko tsy ny sainao a raha ny sainao mahafantatra daholo fa izy no zanak'Andriamanitra izy no mpamonjy ity zao tontolo zao ity fa le fanahinao raha tsy mbola mahafantatra an Jesosy ny fanahinao dia tsy anana finoana an'Andriamanitra zany ianao tsy anana finoana an'Andriamanitra zany ianao hitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao tsy anana finoana ianao fa mahay zavatra rehetra Jesosy hitovy amin'ny olona rehetra ihany ianao vokany mpino kristianina ianao mpivavaka be ianao fa hokivy lava ianao hitomany foana ianao manoloana ny olana misy na manoloana zavatra sarotra misy fa tsy anana finoana matanjaka tsy anana finoana lehibe zany mihitsy ianao raha tsy mbola mahafantatra Jesosy ny fanahinao dia ho ratsy toem-panahy eny foana ianao mpino ianao fa mahasa manota raha ny voalaza ny baiboly ange ataoko fa efa eny ny sofinareo ny voalaza ny baiboly mety efa hitany masonareo ny voasoratra fa ny tena mpino kristianina ny tena olon'Andriamanitra indrindra fa hoe efa vita batisa izy dia tsy natao hanota intsony tsy natao hanota intsony satria tamin'ny ananao tao batisa dia nalevina niaraka tamin'iny ny fahotana rehetra ary roa ny baiboly hoe navoaka vao anaty rano ianao ho amin'ny fiainana vaovao tsy natao hanota mihitsy ny kristianina kanefa moa ozy zany ny fiainanao raha tsy mahafantatra tsara an Jesosy ny fanahinao mahasa manota ianao ny fakapanahy nge misy e aiza ny toerana tsy misy fakapanahy ny fakapanahy dia misy fa izao ianao tsy mahasa manota raha tena fantatrao lalina fantatra ny fanahinao be dia be ny mpino
fa ratsy fo, ratsy saina, mitovy amin'ny detilisy, ratsy fo, ratsy saina. Kanefa efa fantatrao anaty baiboly le teny nataon'i Jesosy, teny mazava fa tsy hoe ankolaka, sabatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Tsy afaka nahita an'Andriamanitra miasa ianao na dia olon'Andriamanitra na dia mpivavaka azy raha ohatra ka maloto fo, ratsy saina. Tamin'ny herinandro iny niona tamina vehivavy anankiray izay vadina mpanompon'Andriamanitra, dia henoko mantsy fa misy zavatra tsy dia milamina zany eo aminy. Dia hoy aho hoe fa maninona ho ianao manao an'izany zavatra izany? Tsy mety ange zany ho tsy tsara ange zany e. Dia inona valiny aho? Tena maloto amin'ireny olon'ireny foko pastera, tena ratsy amin'ireny olon'ireny foko pastera. Dia hoy aho hoe akasitran'Andriamanitra ve nefa zay fono maloto sy fono ratsy zay dia matokanao manao azao ka alizy ny foko mihitsy maloto aminy, tena ratsy amin'ny mihitsy ny foko. Dia mazava be zany raha fantany tsara mihitsy Jesosy, fantatry ny fanahiny, anisany efa nahazo révélation ny fanahiny mikasika any amin'i Jesosy, ijoro izy tsy andoto fony amin'ny adalany retsolondretsy, tsy hanimba fony amin'ny zavatra ataony retsolondretsy, ary tsy ratsy saina noho ny zavatra ratsy nataon'izany olon'izany tamin'izy. Kanefa dia zay ny zava-misy, zay ny zavatra nitranga. Mahavita ny tsy fanao ny fiangonana na ny olon'Andriamanitra na mpivavaka tsy mbola nahazo révélation ny fanahiny hoe iza marina moa Jesosy, ary possible hiemotra sy verin-dalana ny olona takizany. Efa nisan'izany ke tato fiangonantsika e, olona efa nisotranon'Andriamanitra, olona efa naovan'Andriamanitra fahagagana be zao. Gaga ianao ry havana, mahita azy miverin-dalana, mahita azy miverina hojetilisa fiainana. Satria nahoana? Satria tsy mbola nahazo révélation ny fanahiny hoe iza marina moa Jesosy. Fa rehefa nahazo révélation ny fanahinao, na inona midony na inona mitranga, an Jesosy hatramin'ny farany ao. Tsy ala amin'ny Jesosy zany ao, tsy vadika amin'izany ao. Ndao hiteka mafy an Jesosy isika. Raha tsy mbola mahafantatra an Jesosy ny fanahinao, dia hiady rery ianao manoloana ny olana sy ny ady misy amin'izao vaninandro zao. Efa imbe dia biany no niteny taminareo fa amin'izao vaninandro diavintsika izao no isian'ny fahoriana amin'ny karazana, isian'ny fahasarotam-piainana amin'ny karazana, no isian'ny olana ny ady amin'ny karazana. Ary raha herin'ny olombelona fotsiny zao no entina miady an'izany, dia miala maina izy, tsy ho tafavoaka mihitsy izy. Amin'izao vaninandro zao no atsapantsika an'izany. Dia zao ny zavatra tsy maintsy hitranga. Raha ohatra ka anisan'ireo olon'Andriamanitra ianao, tsy mbola nahazo révélation fanahinao mikasiana amin'i Jesosy, dia tsy afaka nampianao Andriamanitra, tsy afaka monjy ny olona tsy manana finoana an Jesosy Andriamanitra. Satria ny tengo tery aloha dia hoe ny olona tsy mahafantatra an Jesosy ny fanahiny dia tsy manana finoana izy. Dia inona moa izany azon'Andriamanitra atao amin'ny olona tahaka izany? Tsy misy azon'Andriamanitra atao mihitsy. Zay mahatonga ny olona be dia be nge, na dia mpivavaka ary izy araka ilay tengo tery aloha, aleo manatona mpanandro, manatona mpisikity, aingana be ny famonjena aloha izy, toy izay hitodika amin'Andriamanitra ilay narilanitra sy ny tany, na hoe andeha hivavaka amin'i Jesosy. Satria tsy ao amin'ny finoana noho izy tsy mbola manana ny fahalalana an'Andriamanitra ny fanahiny. Raha
tsy mbola mahafantatra an Jesosy ihany koa ny fanan'le olona tsy mbola nazo révélation dia tsy ho tsapan'izany mpivavaka zany mihitsy zany atao hoe fitahian'Andriamanitra am'izany resaka be resaka mampandradisa fotsiny zany aminy satria ataon'Andriamanitra ahoana tokoa moa ry havana ny hita olona na hanampy olona na ny eo ny Mandriamanitra lehibe azy eo amin'ny olona tsy manana finoana an Jesosy ataon'Andriamanitra ahoana zany zany no anisan'ny ady hatrehana amin'izao vaninandro zao ary zavatra anankiray ihany koa ity rehefa tsy mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika tsy mbola nazo révélation dia lasa fombafomba fotsiny ny fanompoana an'Andriamanitra fombafomba sy fahazarana fa tsy hita hoe manompo an'Andriamanitra atraiza le olona dia iny fiainanao hoe fatary momba anao rehetra ianao ihany malala hoe tena marina zany ohatra zany mihitsy satria tsy mbola nazo révélation ny fanahinao ry havana malala toka eto mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika amen na mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika mba hatokantsika hanampinoana lehibe amin'ity taona ity zao amin'izao 1 andro melonina marana taona izao dia ilaina ianao manampinoana lehibe mba hafan'Andriamanitra miditra tsejo amin'ny fiainanao ka mitondra zavatra magaga eo aminao amen halleloia ry havanao tena ho ataon'Andriamanitra ke zany amin'ity faraparan-taona ity fa zay mila mahazo révélation ny fanahinao hoe iza marina mo Jesosy mila mahafantatra an Jesosy ny fanahinao mba hafan'Andriamanitra mitondra fahasoavana lehibe amin'ny taona vaovao 2024 androany dia efa milaza sahady fa betsika ihany zay taona nandalovantsika zay betsika ihany zay tenina votsitra tamintsika isika maintsika ny taona vaovao tsika fa io taona vaovao 2024 sako milaza aminareo fa zay manana fahalalana an Jesosy fanahany dia anana finoana izy ary zany io zany ahita ny voninahitra Andriamanitra asioteka mafy be halleloia amin'izao vaninandro faran'izao nge tena eo fahasoavana lehibe tena lehibe amintsika Andriamanitra tian'Andriamanitra ho avana nge reo olona zay azy fa saginona moa ny azony atao raha ohatra ka tsy manam-pinoana ianao no ianao tsy mbola nandray révélation ny fanahinao ame ohatra aho ohatra ataoko fa mazava be ty ohatra ity ohatra mazava be ty ohatra omeko anareo ity nisy fampakarambady tao Kana any Galilea dia reto vady vao reto sy ny fianakaviany tamin'izany fotoana zany nanasa an Jesosy nanasa ny Maria ren'i Jesosy ary nanasa an'ireto apôstôly mba ho ao amin'ilay lanonam-panambadiana nanasa an Jesosy ry zareo satria fantany tsara fa Jesosy no ilay Mesia tena fantatry ny fanahiny fa Jesosy no ilay Mesia ry havana malalo rehefa tena fantatrao tsara ny amin'ny Jesosy hoe iza marina moa izy dia tsy hanao zavatra samirery zany ianao hita ambony tany amin'izao fahavelomanao zao fa na amin'ny zavatra goavana be na amin'ny zavatra madinika kely dia satrinao hiankina amin'ny Jesosy foana satrinao ametraka ny zavatra rehetra zay ataonao ao amin'ny Jesosy amen dia tahaka izany reto fianakaviany reto tena tahaka izany mihitsy ry zareo dia rehefa nandeha ny lanonam-panambadiana nandeha teo ny fety tsy napozy ny riavana tojolana reto fianakaviany reto tojolana zay le nolazaiko taminareo hoe
raha mbola eto ambony ty tany ity ihany a indraindray misy zavatra tsy apoziny zany a mitrango ny fiainatsika fa izao zay efa manana fahalalana an Jesosy dia hitombo finoana tsy mba matahotra izy, tsy mba matahotra izy satria nahoana? Satria fantany Jesosy. Ahoana ho Paoly apôstôly? Fantatry izay noko. Za koa nge mba mandalo ady tahaka anareo e, za koa nge mba mandalo zavatra sarotra tahaka anareo e, za koa nge mba toy ny olona rehetra e. Fa fantatry izay noko, fantatry izay noko. Arona hoy ny mpanao salamo ato amin'ny salamo fa 9:7 mazava be mihitsy ny teniny, satria fantan'ilay Andriamanitra ny zetopony, tena fantatry ny fanahiny. Dia hoy izy manomboka amin'ny 1:2, Andriamanitra no aro sy hero antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. 2:2, koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboravoara aza ny onjany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Ry havana malala, nasehony Jesosy ny maha-Mesia azy tamin'ireo olona izay mahafantatra azy ho Mesia. Dia nandraga eno Maria reny Jesosy fa mana problème le mpikarakara ny fanasana. Dia hoy Maria reny Jesosy, nanatona Jesosy izy, mpampianatra misy problème mato, lany ny divay. Dia vity ny resaka iny, nanatona ilay mpanompo ny karakara ny famatsiana sakafo nireny Jesosy. Dia hoy nireny Jesosy tamin'ilay mpanompo, efa nisaka tamin'ny mpampianatra aho, izy mantsy no le Mesia. Ka i Maria efa nazo révélation ny fanahiny fa Jesosy izay naterana io no ilay Mesia, io no ilay Kristy. Ny anjely nilaza zany taminy, ny fanan'Andriamanitra nilaza zany taminy. Dia hoy Maria reny Jesosy tamin'ilay mpikarakara, tamin'ilay mpanompo, ataovy izay saina ataonareo fa ho avy eo izy, ataovy izay saina ataonareo na ino, aza mandahy, aza misalasala. Vetivety eo tonga Jesosy nanatona an'ilay mpanompo, feno rano ny siny. Dia tsy gaga ry zareo satria efa nazo afatra tamin'ireny Jesosy. Ka amin'ny fomba fanao jiosy a dia eo ambaravarana zany misy siny vato, misy rano io. Ka rehefa zay rehetra hiditra monjy an'ilay lanonana dia tsy maintsy misasa tanana eo amin'ilay rano, zay vao mamonjy lanonana, satria ny jiosy tsy mba mihinana amin'ny sotro na forsety fa mihinana amin'ny tanana, dia tsy maintsy misasa tanana aloha. Zay no antony natonga an'ireo olona tamin'izany fotoana zany nanome tsiny ny mpianatra Jesosy, satria tsy haiko moa reto mpianatra Jesosy inona re natonga an'izany, sa dia tsy haiko hoe fa avy hatrany zalahy tonga dia nina tsy misasa tanana. Dia hoy ny olona, mpampianatra, fa maninona mpianatra ao mihina-kanina nefa tsy misasa tanana, satria tsy maintsy misasa tanana ny jiosy vao mahazo misakafo. Dia no felona rano ny siny, dia teony eo ihany dia hoy Jesosy, tovozy amin'izao, tovozy. Dia omeo andreo mpandatra fanasany, reo mpiservy, dia natolotra lay kopy be, le kafitera be, misy ny divay. Zay marina fa raha mangatsika izy iny, fa nataon'i Jesosy tonga divay. Dia rehefa tonga teo an-tanan'ilay mpikarakara dia mandidy mpikarakara, iza mbola mila divay eo, aty sady misotro izy, izy sady misotro izy. Dia gaga le mpikarakara, le mpiservy, ohatray, ary tena mbola divay tsara le izy, tena divay tsara. Dia nanatona an'ilay
mpanambady vao zareo azafady re araka fanoany olona any ambolony divay tsara no roso fa rehefa misotro be ny olona vao ratsiratsy asa mety tapony rano angamba le divay dia miamatsatso fa ianareo kosa hatram'izao mbola mitahiry divay tsara tena mirakla tena voatay ianareo a tena tokatrano voatany ianareo a fanambadiana voatany ianareo a malaka ankehitriny mbola nitahiry divay tsara avy aiza zany rehetra zany satria Jesosy lay Mesia no nasain'izy ireo ho ao amin'ny fampakaram-bady entre parenthèse a mampaheranareo ariavana eny raha tena mahafantatra an Jesosy ny fanahinareo hoe iza marina moa Jesosy dia normal be ity na inona ataonao dia akinonao amin'ny Jesosy foana zavatra goavana akinonao amin'ny Jesosy zavatra kely sy bitika akinonao amin'ny Jesosy tahaka fiainako zany a tena fiainako miala eto ary a hitotra tôbily ho an'Analakely zany ka mieritreritra ny tenako hoe fa chauffeur mahay fa miala eto a vavaka aloha apetrako bila tanan'i Jesosy midihako makany Analakely zavatra ataoko ao Analakely toloko mihitsy hoe mandroso miverina satria fantatry ny fanahiko loatra Jesosy ary tsy tia andeha irery zany mihitsy eto ambony tany fa hiankina amin'ny foana etehitra amin'ny foana tiako ianareo amin'izao faraparan-taona izao ho tonga tahaka izany ho tanteraka aminareo an'izany halleloia halleloia dia hoy aho hoe inona reny mety nitranga tao amin'reto mpivady vao na reto fianakaviany reto raha ohatra ka nanadiny nanasan'i Jesosy nanasan'ny reny Jesosy nanasan'ny mpianatra reto fianakaviany reto inona reny mety hitrangy sirao fa ela tsy fafambaraka no niseho ary marina zany lanonam-panambadiana jiosy mantsy a herinandro mandritry ny herinandro na mandritry ny tapabolana fety foana ny azy eo mbola vao 10 andro ve dia lany ny sakafo lany ny divay tsy elatra tsy fafambaraka ve zany tena zany mihitsy kanefa ny fanohitra tamin'izany zavatra nitranga nahazo dera nahazo voninahitra le mpivady vao ny fianakaviana satria ny divay izay naroso dia tsara lavitra foana na dia efa amarana ny fotoana aza satria nahoana satria tao lay Jesosy antsoina hoe Mesia na Kristy amen ry fiangonana manarika zao fotoan-dehibe izao mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika hoe iza marina moa Jesosy fa raha tsy zany hitovy amin'ny daholo be ihany isika hitovy amin'ny olona rehetra ihany isika tantara faharoa tao Samaria indray a no nisehony ty tantara manaraka ity toy zao ny zava-nisy tamin'izany rehefa aveo vakiko aminareo ny tantara tonga tao amin'ny tanàna Samaria Jesosy dia nakeo amin'ilay fatsakana izy dia nanatona vehivavy anankiray dia hoy Jesosy tamin'ny vehivavy io omeo rano sotroko dia gaga le vehivavy fa rangahy iza koa ty rangahy ty izy lehilahy sady vehivavy manina mangataka rano amiko izy fa iza koa ty rangahy ity izy jiosy za Samaritana kanefa mangataka rano amiko izy tamin'izany fotoana zany mantsy a tsy mifampirarany jiosy ny Samaritana tsy fampitra rara tsy fampitra fery kanefa Jesosy ny teny taminy hoe merano sotroko dia fanampin'izay dia zao ny tenin'ilay vehivavy tena tsy mazava amiko mihitsy ny aminao io fa maninona anao mangataka rano amiko e fa maninona dia eno tsara amin'izay le tiako atongavana dia hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy raha mba fantatrao mantsy
ny fanomezan'Andriamanitra hoe za io ngeka fanomezan'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra e. Raha fantatrao matsy hoe iza moa zao zay mangataka rano aminao dia tsotra zany ny valim-pantanina nomenao ahy, tsotra zany ny fomba fiteninao tamiko. Dia zao koa teny le vehivavy, ahoana hoe ianao manana rano velona, lalina nge ny fatsakana e. Ahoana no ahafahanao maka rano nefa ianao tsy manana fakana rano akory. Raza be tsika nangady an'ity vovy ity, izy no nisotro rano teto na mpisotro ny bibiny, ka ahoana no ilazanao fa ianao manana rano velona. Dia hoy Jesosy, raha fantatrao mantsy ny fanomezan'Andriamanitra sy izao zay miresaka aminao, dia tsy vitany hoe nanome rano ahy ianao, fa ianao mihitsy no nitalao ny taraina nangataka rano velona tamiko. Ianao mihitsy tena tsy mazava amiko ny resaka ataonao rangaty a, tena tsy mazava amiko mihitsy. Dia ny somary nanesy le vehivavy, zao are omeo zany rano zany ary a, raha manana ianao omeo a raha manana ianao. Dia hoy Jesosy taminy, zao ary omeko le rano velona ianao zay miboboka mandrakizay ao anatinao, fa tsy ho raha miseho vadinao. Dia hoy le ramatoa, tsy manambady ako. Eny tsy manambady ianao, marina zany tenao zao fa tsy manambady, fa lay lehilahy mitoetra ohatranao ngeka tsy vadinao ao akory io e. Teo voaneky le vehivavy, tena ity le Mesia, ity no le Kristy, nambarany tamiko daholo ny zavatra rehetra, napetra ny sony, napetra ny siny, lasa izy nakany an-tanàna, avy anareo tena resy lahatra ny fanako, fa ao le Mesia, ao le Kristy. Teo vao nafantatra an Jesosy le vehivavy. Ry havana malala tonga eto, mila mahafantatra an Jesosy ny fanahintsika fa izy no Mesia, izy no Kristy. Fa raha tsy zany, titra sy etikety fotsiny ny mampivavaka atsika, fa tsisy azon'Andriamanitra atao atsika. Ary zany no olana lehibe mahazo mpivavaka be dia be, tena olana lehibe. Anika isuson'ny olona, ianareo moa le mpivavaka, ianareo moa le takizao, kanefa nge ny fiainanareo ohatrany tsy arak'izany e. Isuson'ny olona normal, satria ina moa ny azon'Andriamanitra atao amin'ny olona milaza azy mpivavaka, milaza azy olon'Andriamanitra, kanefa dia tsy manam-pinoana, tsy matanjaka finoana noho izy, noho ny fanahiny tsy manana fahalalana an'Andriamanitra. Ndeo vakitsika amin'izay voasoratra Jaona 4 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 10. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho sotroiko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana tamin Jesosy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko sotroina, nefa aho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manana raha amin'ny Samaritana. Jesosy namalaka anao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra, le cadeau avy any an-danitra avy any amin'ny ray, sy izay miteny aminao hoe omeo aho sotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka omeny rano velona. Nangataka ianao, fa tsy omeny, nangataka mihitsy ianao an'izany rano velona izany. 12. Hoy raha vehivavy taminy, tompoko, tsy manana fanovozana ianao, aiza ny fanovozana, sady lalina fatsakana, koa avaiza no azahoanao izany rano velona izany. Le rano velona ngeka any ambany be ihany e, fa tsy ety ambonimbony, ka avaiza no azahoanao izany rano velona izany. Ianao ve raha lehilahy lehibe no Jakoba razantsika, zay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba ny bibiny no sotro teto. Jesosy namaka anao taminy hoe, zay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano zay omeko azy dia oloa rano miboboka ao anatiny fiaina mandrakizay.
teto le vehivavy somary naneso angambany ora vehivavy taminy mazava ny teninao tompoko omeo zany rano zany aho mba tsy angetaetana ho avy atsaka rano eto intsony omeo azany ahy e aloha toizana raka andiy felambin'ny folo o Jesosy taminy andeha hiary atsoa ivadinao ka makanesa ty andiy fafitambin'ny folo raha vehivavy namalaka anao taminy hoe tsy manambady aho o Jesosy taminy marina ihany zay nolasanao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady ndimy ianao sady tsy vadinao lay itoeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany andiy fasiambin'ny folo ora vehivavy taminy tompoko hitako fa mpaminany ianao atreo zany hitako fa mpaminany ianao riavana rehetra tonga manarika etona mila mahafantatra an Jesosy ny fanahinao mba hanananao finoana lehibe fa hovonjeny ianao amin'ny tetony ity mila mahafantatra an Jesosy ny fanahinao mba hanananao finoana lehibe fa hitan'ny fahasoavan'Andriamanitra tsy misy toy zany anao mitona ho avy iny tsy amena mafy be ve zany e ataovy mafy be ny tiako ao sy norakorakare alleluia raha mba fantatrao mantsy ny fanomezana avy any an-danitra ho Jesosy sy izao lehilahy miresaka aminao zao dia tsotra zany ny fanontanianao tsotra zany ny valiteninao tsy manesy hoe staka zany ianao raha mba fantatrao mantsy raha tena fantatsika tonga e Jesosy tena hafa mihitsy ny tena toetranao na toepanahinao na fiampiananao eto ambony tany e tena hafa mihitsy enganeka atsika rehetra atsapany famanginy fanan'Andriamanitra ka ho fantatsy ny fanantsika ny amin'ny Jesosy ho iza marina moa izy fantany napetraka zany dia izao ahoana no ataontsika fiangonana manarika ty fotoana ity atoka ny fanantsika afantatra hoe iza marina moa Jesosy dia enoia ny teny nataon'i Jesosy tamin'ny Petera mba afantatrao ny tokony ataonao andao vakina vetrany a Matitoko 5:20 andiy 10:20 ka hatramin'ny 10:20 ary Jesosy tamin'ireo apôstôly fa ianareo kosa manao ao izy nianana izy rehetra tsisy namaly fa Simona Petera namaly ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona dia namaly Jesosy ka nanao hoe voalohany sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-draha na neo anao an'izany fa ny raiko izay ny an-danitra fatelo ary zao milaza aminao kosa ry Simona ianao no Petera ary ambony ty vato lampety no ahorika ny fiangonako ary mivavaka fiainana tsy haresy azy ary farany omeko anao ny fanalahidy ny fanjakany lanitra ka na inona vahana fehezina ty ambony tany ry Petera dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahana ty ambony tany ry Petera dia ho vahana any an-danitra amen zany hoe ny fototra natonga ny Petera na alala fa Jesosy no misy Jesosy ny Kristy satria tsy avy amin'ny nofo aman-draha fa lay fanan'Andriamanitra ray o Jesosy no nilatsaka taminao ny teny tamin'ny fanahinao fa izao zao no Mesia zao zao no Kristy riavana malala mila fanan'Andriamanitra milatsaka sy mameno antsika isika androany mila zany isika e fa raha tsy zany dia tovy amin'ny olona rehetra ihany ianao amen Petera ke ka mitovy amin'ireo apôstôly namany e mitovy fa naninona izy no niavaka ary ny fiafarany nandray fahasoavana hoe sambatra fahasoavana ke zany hoe vavan'i Jesosy ny teny taminao sambatra faharoa ianao ny vatolampy amin'ny alalanao no ahoriko ny fiangonako fatelo na inona vanao ty ambony tany dia hovana any an-danitra na inona fehezina ty ambony tany dia fehezina any an-danitra fa efatra io fiangonana orona io na dia vavady fiainatsitary tsy maresy azy fa naninona satria ny fanan'Andriamanitra tonga tao amin'ny fanahy Petera ka mila ny fanan'Andriamanitra milatsaka isika
mameno atsika isika androany dia ho tonga tahaka amin'ny Petera ianao, ho sambatra ianao mielona marana taona, ho sambatra ianao rehefa andray ny taona vaovao. Etiko manamafy aminareo fa mila fanan'Andriamanitra isika dia ity. Jesosy moa tsy hoe nanometsiny na hoe nanilika an'ireto mpianatra na reto apôstôly reto izy a rehefa tsy nafantatra mazava hoe iza marina moa Jesosy, satria hainy Jesosy hoe tsy mbola nilatsaka tamin'ny fanahy reto ny fanahy masina, tsy mbola kasi ny fanahy masina ny fanahiny dia normal be le izy, fa Petera fotsiny no noavana afana mitondra fampianarana ho an'ny daholobe. Fa rehefa tonga ny andro Pentekosta, Jesosy tamin'izany fianam-piakarana any an-danitra dia niaraka nivavaka tamin'ny toerana iray ny mpianatra rehetra, ny apôstôly rehetra, dia tao anatin'izany no nalatsak'Andriamanitra ny fanahy masina. Dia nandray ny fanahy masina izy rehetra, feno fanahy masina izy rehetra, teony eo ihany dia nahazo révélation ny fanahin'ny mpianatra rehetra, ny fanahin'ny apôstôly rehetra, fa tsy Petera ihany. Zany no antony natonga azy ireo afaka nitsangana teo masom-bahoaka dia nijory vavolombelona, fa zareo dia vavolombelon'i Jesosy Kristy le voaombo teo ambony hazo fijaliana. Ary taorina an'izay dia tena niraradraraka ny fahasoavana izay nampomban'Andriamanitra, nampomban'i Jesosy andreto apôstôly, andreto mpianatra reto. Tsy miova Andriamanitra, tsy miova Jesosy, tsy miova fanahy masina. Mbola sitrapon'Andriamanitra ny atonga ny fanahintsika azo révélation mikasiny amin'i Jesosy. Noho izany hivavaka tsika rehetra androany, tena hivavaka be mba handraisantsika ny fanahy masina, mba ho tonga amin'ny fanahintsika ny fanahy masina ka azo révélation tsika ka amin'ity faraparan-taona ity dia hiavaka ianao. Lay lehilahy sy lay vehivavy manam-pinoana be ianao, amin'ny taona ho avy iny hiavaka ianao ka dia ho mpanome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Alleluia. Andao ary a anokana fotoana anaovana vavaka isika rehetra, tena andohalika hivavaka. Dia tiako ianareo ampiseho etaeta be ho an'Andriamanitra, fa tsy ilay miondrika fotsiny ao dia inona ny ondrianao miandrinina ianao. Asehoany ny etaeta raha tianana fianana vaovao ianao amin'ity taona ity sy amin'io taona ho avy iny e. Tena asehoany ny etaetanao amin'ny alalan'ny vavaka. Ndao tonga dia andohalika aritsika rehetra. Ny mpitarika fiderana tonga dia mandroso ety anoloana ety. Samy vavaka, samy manao vavaka atsika rehetra tompoko. Aseho ilay etaeta mba hilatsany fanahy masina eo aminao, ka tsy sainao ihany no mahafantatra an' Jesosy, fa ilay fanahinao mihitsy no mahafantatra an' Jesosy. Samy mivavaka isika. Samy mivavaka isika.
samby vavaka isika avy aloha mifanan'andriamanitra ilatsaka aminao avy aloha mifanay masina ilatsaka aminao amenanao amin'ny androandroany ity mba ho isandre olona azo révélation ny fanainao ko fantatrao marina ny amin'ny Jesosy tsy hoe fantatrao amin'ny alalan'ny saina fa fantatrao satria nahazo révélation ny fanainao masina toy izy mivavaka toy izy mivavaka asandrato le feo e aseo fa mirehitra mitady an'Andriamanitra ianao aseo fa mila ny fanan'Andriamanitra amin'ny fanainao mba azahoanao révélation tahaka ny nazahoan'ny Petera azy Pentecosta, tu puoi
Pandolina eo mpivavana ihany isika akopimo masonao ankatako ny tananao kavanana ho apetraka ao eo amin'ny fonao ary ny tananao kavia asandrato amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia maniry fatratra ao ny ahitanareo zavatra lehibe sy mahagaga amin'ity faraparan-taona ity sy amin'ny taona ho avy iny ary mino afa ho efain'Andriamanitra ny faniriko fa izao anefa mila mandray mifanahy masina ianao mila fianoana ary mila mahazo révélation ianao apetrao ny fonao ny tananao kavanana dia asandrato ny tananao kavia fanahy masino milana ua fanayo fanahy masino milana ua venuia toerantsika rehetra azy tsy androany ihany ianao no tokony anao vavaka mba andraisanao ny fanahy masina fa efa sitrik'Andriamanitra ny andatsika ny fanahy masina io aminao atokanao ahazo révélation kasiny amin'i Jesosy dia ataovy matetika zany a dia filazana apetraka amintsika androany atoandro 12 no fotoana manaraka ny potsika an'Andriamanitra eto ary ny fotoana amin'ny 2 ora fa lay amin'ny 2 ora misy fahasorana diloilo atao io iny anaty le fahasorana diloilo tianao anatiny ny etaeta fanirina amin'rehitra hoe azo révélation ianareo ka ana finoana lehibe nareo amin'ity taona ity fa hitan'Andriamanitra manao fahagagana ahitan'Andriamanitra mamonjy tanteraka aminareo zay manao amen mafy be zany dia takizany koa mitona ho avy iny tiako anareo andray zavatsoa alleloia ka raha riva am'roa zany a miaraka pasteur Emile isika fa izy vavaka fahasorana diloilo ataonay ho anareo zao tsika dia andao iroso amin'ny fananterana fanatitra tolire-pahafolo-kareny raha ohatra ka nisan'ny olona anazy révélation ianao ny amin'i Jesosy dia inoko fa tsy atahotra ny anome-pahafolo-kareny ianao tsy matahotra zavatra mitrango eo anoloany fa fantatrao dia hoe no Jesosy dia tsy maintsy mandresy ao anao hira anankiray isika dia mandroso izay tondra ny pahafolo-karena ety anoloana avy eo tatazana eny toerana ny fanatitra mazatra Jehovah Jireh, Nana Sichana
nasendra marary Jehovah Rafa izy tsy mandawanitsy miaraka amiko foana Jehovah Shama raha matahotra ny manome fiandananao aye Jehovah Shalom ianao mamatsiahy isanandro mamatsiahy isanandro Jehovah Jireh manasitra anara marary nasendra marary Jehovah Rafa mianao tsy mandaonitsy miaraka amiko foana Jehovah Shama raha matahotra dia manome fiadananao aye Jehovah Shalom rehetra ilaiko dia ao aminao zay rehetra ilaiko dia ao aminao zay rehetra ilaiko dia ao aminao zay rehetra ilaiko dia ao aminao Jehovah Jireh manasitra anara marary nasendra marary Jehovah Rafa ianao tsy mandawana ianao tsy mandawanitsy miaraka amiko foana Jehovah Shama raha matahotra dia manome fiadananao aye Jehovah Shalom zay rehetra ilainay dia ao aminao misy zay rehetra ilaiko dia ao aminao 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 c'est social piano de ambiwai 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 dia hozarana amintsika ny valopiraky dehibe ka ino tsara tompoko ity valopiraky dehibe ity zany no raky dehibe farany ataontsika amin'ity taona 520 ity dia tsisy raky dehibe intsony zany raha tsy any amin'ny taona vaovao indray any amin'ny volana février zay zany misy raky dehibe voalohany amin'ny taona ho avy iny no zany
manentana antsika rehetra ao amin'ny teraky dehibe farany ataontsika amin'ny tetony ity mba hanao be ianao tsy tahaka ny fanomezanao hatramin'izay no fanomezanao fa tena mba hanome be ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Tiako tena me be mihitsy ianao dia amin'ny herinandroany ho averina alefa zaraina ilay izy dia zao ny zavatra tsikaritro manao raky dia mizary raha valopy tokoa raha 2 arivo ny valopy zaraina amintsika eto arivo ihany no tafaverina dia gaga hoe fanakay zany ny arivo ny valopy arivo sasany nataonao iny ngay mety andefasana taratasy aiza hoe zany tranonao zao misy azy ka mitendry mandeha tia samy mamerina ny raky dehibe ny daholo ny rehetra da hoary mbola anao iranankiray isika rehetra ao anatin'izany tompoko. Azafady hoe izy aminareo tsy mbola nazo an'ilay valopy atsaka amin'ny tanana